Samby nangalanga ty hasoa, ty habe, naho ty hery iaby ze raha natao. Namboara e biby tsefa isan-karaza eka, ninihaniha amy ty tany etoy, le fineno e raha mitiry amizay. Zay ty andrenagnahary va honanao ty olombelogno, pinakopako e ty tany, ty nio amy ty oro. Nampanahafa azy ty dame nanghiaova.
Raha Jehovah manao trano dia miasa foana ny mpanao azy. Raha Jehovah no miambina tany dia miaraka foana ny mpiambina. Jehovah iaranao mba tsy hetageny iarafanao izy. Jehovah iaranao na mivoakana miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Olivavaka sika. Andriamanitra ora ny amin'ny lantsoko Kristy lohan'ny fiangonana izay tompony fononay vatoho zoro ireny an'izao asa lehibe izao dia ny fanorenana ny tranonao Andriamanitra. Izay avy aminao zany mbola fanomasina sy ny fitarianao anay trano. Andriamanitra manatrika anay ianao miogona aminay ary manokatra varavaran'ny lanitra ho azo mino mba hidirana eo fiainana mandrakizay. Tsopanao indrindra noho ny asanao magaga, ny fitarianao, ny fanambinanao tamin'izao asa ny tanterahizao. Aoka rehefa haritra amin'ny finao koa izay azy Fanomanana no hanapahana izao bonjour ary anasantsika rehetra hiditra eto amin'ny trano Andriamanitra ity araka ny tezo Andriamanitra hoe tsy afaka ity fa trano Andriamanitra zao vatanlanitra. Andriamanitra lery ny voninahitra. Yes, raha manasika itony asa fanorenana itony izahay ianao manomboka tamin'ny fisian'ny tany ny rano izay rehetra eo aminy ary nanome anay mba ahafahanay mbola mitrandraka izany manjaka amin'izany dia misaotra tompony amin'ny
atsika tonga fotoana ilonay ny teninao Andriamanitro Fitoriana masina ny taridana mpianatra hanokatra ny sainay ny fonay raisanay ny teninao finoana tentsika tinay narato manao hoe avy ny tsara eritetsika ty isyreo telo zay no tenin'Andriamanitra ho atsika ihany ary ina ho atsika tsara ihany izao miandry ianao mba hanokatra ny vavadiny lanitra ho an'ny fianakaviana ho an'ny malagasy ho an'ny taranaka ho avy Andriamanitra ny ampitoy vavavolombelona eto amin'ny fiangonana sy ny firenena zava-telo lehibe ny Jesosy atsika ary amin'ny tadidinao ny ampy ny fiangonana voalohany manatrika anao Andriamanitra faharoa ny ombona aminao Andriamanitra nampanainao Andriamanitra ary farany izao manokatra mampiditra anao vavadiny lanitra amin'ny telo lehibe ny Jesosy donc atsika teny faneva amin'aratompo manao hoe toy fanjovana fary nompamahary lanitra ny androsiny fiangonana miomina amintsika Andriamanitra dia hosotra masona satria manaro masoka ianao elibe voninahitra sady ary farany miantso anao miditra vavadiny lanitra Andriamanitra dia ho Jesosy manao hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona mankany ray afa-tsy amin'ny man'Andriamanitra voninahitra ho atsika ny fahasoa amen. Ny voninahitra Andriamanitra irery ihany zany rehetra zany ary fifaliana manay ny mahatsiaro sy mahita miombona fifaliana amin'ny lanitra satria olo tenin'Andriamanitra raha misy mpanota iray izay mibebaka dia misy fifaliana lehibe tokoa any an-danitra any mino sika fa tsy mpanota iray mibebaka ary efa mifaly ny lanitra any amin'izao raha sy fotoana izao dia miombona fifaliana aminy isika manao izay ampifaly an'Andriamanitra isika koa amin'ny anaran'ny Andriamanitra ray zanaka fanamasina no anoloranay ankonana raha vokatra fidiny avy ity tranon'Andriamanitra ity sy ny fanakanto aminy mifanana ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ary ho ampiasainy tany Ambovombe Kristy Ranovelona sy ny fiangonana eto Sanamena Fitiavana atolotra eto manontolo ho voninahitran'Andriamanitra ary akasitrao fa tsy tohinona zany eo anohon'ny filain'Andriamanitra izay atolony anay ary ho azy rery any voninahitra amen. Isaorantsika Andriamanitra ray zanaka fanamasina riavana amin'ny Fitoriana natondray aman-dreny teo dia ny fianakaviana ankonan'ny fitonatoro vokatra miafo ny vaty mankasitraka Jesosy mankasitraka rehefaty isaotra toy Andriamanitra ray zanaka fanamasina no teninao izay teny fiainana no filazao tsara ny famonjerenana dia midera sy mankalaza anao eto an-tranonao no ny fanao batisa eto ary no fanomezana fanao masina dia midera sy mankalaza anao eto an-tranonao no ny mofon'Andriamanitra sy ny kapoka fisaorana izay saraina mino anana amin'ny fiainana dia midera sy mankalaza anao eto an-tranonao ny saotra sy ny voninahitra sy ny fahendrena sy ny fisaora sy ny aja sy dia ho voninahitran'Andriamanitra iry ihany amin'ny aran'ray sy zanaka ary fanamasina no hanokafana izao takela-pahatsirovana izao ho marika fa vita anio alahady 20 May 2024 ny Fjkm izao fiangonana Fjkm eto Sanamena izao ingavy ny président Sonodaly ianao mivady io raha mitena fa miarasitona raha ampitete miara mitafitsika fa symbole isa ohatelo amin'nana Jesosy toy izao ny vakan'izany voninahitran'Andriamanitra tsy afy ity fa nana Jesosy tsy afy ity fa tranon'Andriamanitra sy vadiny lanitra tsy omenao tsy teratsoa nanahary tetoy ao tetoy ilalabe tekerity
Fitoriana, mampalandopolo, andiny fafita be folo ampanifaly. Tranon'Andriamanitra ity, Fjkm Sanamena Fitiavana dia naolona ary natolotr'Andriamatoa profesora Votrana Fitoriana sy ny ankonany no naministra ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana azo. Martsa 24 aogositra 24 sy ireo vokatry ny asan'Andriamanitra teo amin'ny fiainana. Andriamatoa Dr. Andriamasoa Florent Mpitandrina, Florent Fjkm, Andriamatoa Dr. Kitondranjona Mpitandrina, Sekretary Ambovombe Fjkm, Andriamatoa Sp07 Mpitandrina, Président Kristy Ranovelona, Andriamatoa Andrianmanana Miaso Mpitandrina, Fjkm Fitiavana, Andriamatoa Terna Josefa Azany Mpitandrina, Fjkm Sanamena Fitiavana. Natao androany alahady iraky be folomea, 2024 miara-tiantsika feno faliana amin'ny